ho aminao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ty ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny tantara faharoa toko fahatelopolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Tantara faharoa toko fahatelopolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Ezekia nandriraka tany amin'ny Israely sy ny Joda rehetra ka nanoratra taratasy ho an'i Efraima sy Manase mba ankanesany any an-tranon'i Jehova any Jerosalema hitandrina ny Paska ho an'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Fa ny mpanjaka sy ny mpanapaka mba ny fiangonana rehetra tany Jerosalema dia niara-ny hevitra ny amin'ny hitandremana ny Paska amin'ny volana faharoa. Nefa tsy nahatandrina azy tamin'ny andro izany izy satria ny mpisorona tsy mbola nanamasina ny tenany loatra, ary ny olona koa tsy mbola vory tany Jerosalema. Ary sitraky ny mpanjaka sy ny fiangonana rehetra izany dia nandidy andefa teny eraky ny Israely rehetra hatrany Berseba ka hatrany Dana izy mba hankanesan'ny olona hitandrina ny Paska ho an'i Jehova Andriamanitry ny Israely any Jerosalema, fa ny be sy ny maro tsy mba nitandrina azy araka ny voasoratra. Dia lasa ny tsy mandao nitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitetin'ny Israely sy ny Joda rehetra ka nilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe: ry zanak'Israely eo, miverena amin'ny Jehova Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, mba hiverena no amin'izay sisa aminareo izay tsy azo ny tanan'ireo mpanjakan'ny Asiria. Aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehova Andriamanitry ny razany, ka dia natolo no figagana arak'izao hitanareo izao izy. Koa aza manamafy ny atokareo toy ny nataon'ny razanareo, fa atolory an Jehova ny tananareo ka midira ao amin'ny fitoerany masina izay no amasininy ho mandrakizay, ary manompo an Jehova Andriamanitrareo mba hiala aminareo ny fahatezerany mirehitra. Fa raha miverina amin'ny Jehova ianareo dia hahazo famindrampo eo anatrehany izay mitondra azy ho babon-dralahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy, fa miantra sy mamindra fo Jehova Andriamanitrareo, ary tsy mba hiamboanareo izy raha miverina aminy ianareo. Amen. Araka izany ravana dia ny tandreman'ny Ezekia sy ny vahoaka ny Paska, izany moa ny eo amin'ny soramandry mamitina izy ho ampahantsoratra masina izay novakiana tamintsika teo izao. Ary misy reto famarinana telo reto ry havana no tiako hitariana saintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: ny antso an'i Joda sy ny Israely sisa hiverina amin'i Jehova ny mpanjaka Ezekia. Ny antso an'i Joda sy ny Israely sisa hiverina amin'i Jehova ny mpanjaka Ezekia. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Eto ry havana dia hitantsika ny tantaran'ny Ezekia mpanjaka, izay mpanjaka tena niavaka tokoa teo amin'ny Joda. Tsara marihana amintsika aloha hoe inona ny atao hoe Joda dia inona ny atao hoe Israely, satria mahita an'izany tsika zao amin'ny andininy voalohany eo hoe: ary Ezekia naniraka tany amin'ny Israely sy ny Joda rehetra. Tsy maintsy miverina amin'ny tantaran'ny Israely tsika vao afaka mahay manavaka an'izany. Tamin'ny fotoana izay nanjakan'i Saoly, nanjakan'i Davida ary nanjakan'i Solomona teo amin'ny Israely dia mbola iray tsy mivaky izany izay natao hoe Israely izany, fa nisy foko 12 fotsiny tao anatiny. Fa rehefa maty Solomona dia nandimby azy ny zanany lahy antsoina hoe Rehoboama. Ary tamin'ny fotoana izay nanjakan'io lehilahy io dia nizara roa ity antsoina hoe Israely ity, ka nisy ny fanjakana varatra, izany hoe taty ambony zany. Nisy foko anankifolo no nitambatra tao amin'io fanjakana varatra io, ary Israely ihany no anarana izay nentiny. Ary nisy ny fanjakana taty atsimo zany, dia foko anankiroa no nitambatra tao, Joda sy Benjamina, fa ny anarana izay nentiny dia hoe Joda. Zay zany ny anarana nentiny. Zany hoe sady nisy mpanjaka zany tato amin'ny anankiray taty avaratra no nisy mpanjaka zany taty atsimo taorinan'ny nahafatesany Solomona. Ny renivohitra tamin'ilay tao avaratra dia Samaria, ny renivohitra taty amin'ilay taty atsimo dia Jerosalema. Tokotokony tamin'ny 1,700 taona mialohan'i Jesosy Kristy io faharavana fizarana roa teo amin'ny fanjakana Israely io.
de nandeha ny fotoana de samy nisy mpanjaka tatsy amin'ny anankiray nisy mpanjaka taty amin'ny anankiray de teo misasany miady ny sasany mizaka miavana to ihany fa ny zara roa foana le izy ronjato taona taty aorina zany hoe 722 ilay fanjakana avaratra le antsoina hoe Israely nisy foko anankifolo iady teo a de nyravan'ny Asiria izy io nyravan'ny Asiria io satria tena nanompo sampy be io fanjakana io ka 715 zany hoe fito taona taorina naharavan'le fanjakana avaratra dia tafakatra teo amin'ny fitondrana taty amin'le fanjakana tsimo zany i Ezekia mpanjakany Joda tafakatra teo fitondrana izy 520 taona izy tamin'izany fotoana zany de zay zany aloha ny contexte tamin'ny fotoana ny akarany teo de ny zavatra voalohany indrindra nataony raha vakinao ny toko 720 amin'ity tantara faharoa ty a de tonga izy aloha de nanadio ny tempoly tamin'ny volana voalohany de nanao fanatitra sorona be mihitsy zareo a tamin'io fotoana io zany a ho an'Andriamanitra tena nafaly ny vahoaka izy ary tena faly be ny mpanjaka zay no asa voalohany indrindra nataony Ezekia taorinan'izay izy de taitaitra teo izy tonga de hoe andao ankalaza Paska nefa ny fankalazana ny Paska dia ao amin'ny volana voalohany amin'ny volana Biba zany na hoe volana Nisan amin'ny calendrier Jiosy de nefana efa taraiky satria le volana voalohany zareo variana tamin'ny fanadiovana ny tempoly teo zany sy ny fanamasinana azy fanamasinana ny mpisorona sy ny toy izany a de Ezekia tonga de nafana fo be de hoe andaotsika hiverina kalazan'ny Paska io de ataotsika amin'ny volana faharoa raha tsy tratratsika nindanao azy tamin'ity volana voalohany ity de sitraky nireo olona zay teo ambany fifehezany zany hoe mety zany fa izao tsy isika ihany nankalaza azy ozy Ezekia tsy ny Joda ihany tsy naroa ambany fahefaky ihany fa mbola misy rahalahintsika koa any ambony any avaratra any ro rahalahintsika sisa izay tavela andao atsotsika koa ro mba hankalaza io Paska io andao atsotsika koa ro mba hiverina hanompo an'Andriamanitra indray de ndana raha ozy izy de nanaiky ny olona de zao nalefa amin'izay ny tsy mandao reto tsy mandao reto zany mpitondra hafatra zao de izao no teny didiny mpanjaka tao anatin'ny taratasy eo amin'ny 9 ry Israely eo miverena amin'ny Jehovahandriamanitra Abrahama sy Isaka ry Israely mba hiverena no amin'izay sisa aminareo izay tsy azony tanany mpanjakan'ny Asiria zany zao le izy miantefa matokana amin'ny Israely mihitsy ny antso hoe ry Israely miverena andao ankalazan'ny Paska miverena makanisa tia Jerosalema amin'ny volana ambony fa ankalazan'ny Paska isika nareo zay sisa mbola tavela ao tsy lasan'ny Asiria miverena ny dikany hoe miverena amin'ny Jehovah io de zao ndao miverina nompo an'Andriamanitra indray andao hiverina nompo an'Andriamanitra ry Israely eo ianareo zay mbola tavela ao nalefa zany afatra rano any Joda nalefa zany afatra rano an'ny Israely fitaomana ny olona rehetra teo ambany fahefana hiverina sy tady an'Andriamanitra inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ndramana na ampiasainy Ezekia ny fahefana teo ampelantanany hitaomana ny olona hiverina amin'Andriamanitra ampiasao ry havana ny fahefanao fa tsy tongatonga ho azy amin'ny toerana anankiray ianao raha ray aman-dreny ianao raha ray mpianakaviana ianao misy fahefanana izany maharay mpianakaviana zany manana fanefana ianao hitondra ny zanaka ao hoay hoe tsy nao eroa fa izao aza entina mandeha mitety tendrombohatra aza entina mitety doany ny zanaka ao fa ento ao amin'Andriamanitra ny taranaka ao sy ny zanaka ao ento hitady an'Andriamanitra ento hiverina hitady an'Andriamanitra natona an'Andriamanitra sy hanompo an'Andriamanitra ny zanaka ao fa zava-dehibe zany raha manam-pahefana ianao anatin'ny toeram-piasana misy ianao any azonao ampiasaina tsara mihitsy ny fahefanana anao hitaomana ny olona hitady an'Andriamanitra sy hiverina amin'Andriamanitra inona moa ny manakana anao tsy hikarakara na hanamboatra malala olona ohatr' zany mihitsy zao isaky ny ala atsinaina de mitady mpanompon'Andriamanitra izy misy vavaka atao zay vao manomboka ny asa amin'ny herinandro ao anatin'ny toeram-piasana zay misy fampiasa telonjato efajato ao anatin'izany toeram-piasana lehibe zany zava-dehibe anie zany ny fahefana zay anananao de entinao hitaomana ny olona hitady an'Andriamanitra fa ny tanana lehibe any ity hiverina nompo an'Andriamanitra hitady sy hanompo an'Andriamanitra fa misy manko ny olona sasany tereny hanompo sampy daholo indray ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny toeram-piasana de anao an'ity projet ty tsika de tsy maintsy anao zao de tsy maintsy misy omby vonoina de tsy maintsy miaraka manao an'izao daholo tsika de miara-minana ny tikenana terina tamin'ny sampy ty tao amin'ny hanompo sampy indray mpiara-miasa aminy tsy olona hitaona ny olona hivavaka hitady an'Andriamanitra izany no ilaina Ezekia amin'izao andro ankehitriny zao ary eo amin'ny fiangonana
zany eny tena asan'ny fiangonana mitaona ny olona anompo an'andriamanitra sy verina amin'andriamanitra fa maro be ny olona miala tafala tamin'andriamanitra varina amin'izao fiaina zao efa lavo sy reraka sy resy ihany izy mbola tsy miverina amin'andriamanitra ihany. Zany ny mahasarobidiny ireny vizity pastoraly ireny. Rehefa vanginao le olona de voakasika izy de miverina mivavaka indray izy, miverina manompo an'andriamanitra indray izy. Zany ny mahasarobidiny tafika masina, zany ny mahasarobidiny asa fitorina filazantsara, famerenana ny olona hiverina amin'andriamanitra ireny dravana. Fitaomana ny olona hiverina eny antsoantso ireny eny fa na de nonja-peo aza de antsoantso ampiasain'andriamanitra hiantsona ny olona hiverina aminy, hiantsona ny olona hitady azy. Ary raha manana fahefana amin'ireny toerana samihafa ireny ianao ampiesao tadiaviny very. Fa raha mijery ny fiainam-pirenena tsika ry havana, efa nanana mpanjaka ihany koa tsika izay mitovitovy amin'izao Ezekia zao, raha navalina faharoa no anarany. Resy lahatra izy. Zany fanompoatsampy eo amin'ny rova zany ravana ka tena enjana ane zany. Enjana ane ny fanompoatsampy tao anatin'io rova io. Fa nanana fahasahiny ty vehivavy ty raha navalina faharoa. Nandoro ny sampin'andriana. Ary resy lahatra izy ny volana febroary 1869 natao batisa izy. Ary natsangana ny tempolo teo amin'ny rova marika fa efa tena miverina amin'andriamanitra malagasy. 8 avril 1880 no tokanana zany tempolo teo amin'ny rova zany. Manana an'izany mpanjaka zany koa sika. Mpanjaka tahaka ny Ezekia izay tena ntaona malagasy mihitsy hivavaka. Nanohana ny asan'andriamanitra zany, mpanompon'andriamanitra zany. Ary anisan'ny mpanjaka nahavita be tamin'ny fitoriana filazantsara teo amin'ny firenena mihoatra noho ny olona rehetra mihitsy satria nanafatra ny misionery izy, manampy tamin'ny fananganana ny tempolo maro. Nahavita be tamin'ny fitoriana filazantsara. Izany mpanjaka zany. Namena fahefana izy de nampiasainy zany mba ahafahana mamerina amin'ny malagasy ho an'Andriamanitra. Ary misy tsangam-bato amin'ny rova ao. Misy tsangam-bato ao izay milaza fa Andriamanitra de Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba no Andriamanitra Madagasikara. Ry havana. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao de izao. Vonina ve ianao mpiara-miasa amin'Andriamanitra? Anao tahaka ny Ezekia, ampiasa ny fahefanao ampelantananao, hitaomana ny olona hiverina sy hitady an'Andriamanitra. Hiala amin'ny faharatsiana dia hanompo an'Andriamanitra velona. Mitaonanao ry havana amin'ity anio ty, meteza ny olo-tena, meteza anaiky, hoe tompo ny antom-pisiko, ny mahaeto ahy, fandalovana ihany zany, ho ampiasaiko zany, hitaomako ny olona hiverina aminao. Na iza, tsy ankanavaka, de ho taomiko hiverina anatinao. Ary tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao zany. Raha tsy miankina amin'ny Jesosy anao, raha tsy miaraka amin'ny Jesosy anao, de ny fanahin'i Jesosy no miazona anao, sy manomery anao, nataterahanao izany. Ny famarinana faharoa, hitantsika tokoa nefa de zao hoe aza manahaka ny razanareo izay nanamafiatoka sy ny vadika ka ny faiziny Jehova. Hoy Ezekia tamin'ny vahoaka ny Joda sy ny Israely. Aza manahaka ny razanareo izay nanamafiatoka sy ny vadika ka ny faiziny Jehova. Hoy Ezekia tamin'ny vahoaka ny Joda sy Israely. Hitantsika zany amin'ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Raha verina vakina tozy manao hoe aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehova Andriamanitry ny razany ka de natolo no figagana araka izao hitanareo zao izy. Koa aza manamafy ny atokareo toy ny nataon'ny razanareo fa atolory an'i Jehova ny tananareo ka midira ao amin'ny fitoerany masina izay nao masininy mandrakizay ary manompo an'i Jehova Andriamanitra reo mba hiala aminareo ny fahatezerany mirehitra. Eto ravantsika de tena mahita hoe tena tamin'ny fahasahina ny teny izay nampitondrainy Ezekia ireto tsy mandao. Ny tsy mandao moa de olona mpitondra hafatra tamin'izany fotoana izany. Tena tamin'ny fahasahina no nahafahany milaza an'izany amin'ny olona hoe aza manao tahaka ny nataon'ny razanareo. Ny olona moa na hatramin'izany na hatramin'izao sarotiny foana amin'io razany io. Kanefa de izao tena nambarany Ezekia mihitsy hoe manamafiatoko reno izy. Nanamiafatoko reny nivadika tamin'Andriamanitra reno izy. Nahoana moa hoe nivadika tamin'Andriamanitra ny Israely? Nivadika tamin'Andriamanitra izy satria raha ny tantarany Jerevana be de be mihitsy ho fivadiana tamin'Andriamanitra. Nanomboka tany amin'ny
rehefa nivoaka tao amin'ny tany Ejipta manko zareo vao tena hoe firenena anankiray amin'izay de nanomboka tany amin'ny tany efitra tany de efa nivadika tamin'Andriamanitra reo nanao mbalakely volamena any amin'ny Exodosy any fa avy eo koa rehefa tafiditra tao amin'ny tany Kanana reo de niteny efa namena sy nambara ny consigne de hoe ravana daholy tsy manao fifanarahana amin'ny tompon-tany ny Andriamanitra vangahana taony zany mbola nanompo ny Andriamanitra tao ihany ary reo ka ary le Israely ary le fanjakana anankifolo zay nambarako toy zany fanjakana taty avaratra de satria moa izy tsy nanana tempolo zany fa ny tempolo tavela tany Jerosalema any amin'ny fanjakana anankiray de nananganangana tempolo tao izy tany Betela tany Dana nanangana tempolo tao i Jeroboama manko ny mpanjaka tao zany tamin'ny voalohany de nananganangana tempolo tao izy de nanao karazana fanatitra tao de fanatitra miaroaro bala fivavahana amin'ny bala fivavahana amin'ny tena fivavahana fanimpoatsampy tanteraka mihitsy ny nataony io firenena Israely io tena nanompo sampy naritra ny taona maro ary zany ozy izy zany nambarany Ezekia eto nahatonga anareo no ravan'Andriamanitra de io hitanareo eo amin'izao fotoana zao io ny zava-misy izay ianao gaga ataony olona figagana hoe zao ve ny afaran'ity firenena Israely ity aza manamafiatoka takan-drazanareo izy fa miverena makanisa ty a Jerosalema manompo an'Andriamanitra de hiala amin'izao aminareo ny fahatezeran'Andriamanitra mirehitra ao izy zany hoe mahaiza makalesona amin'ny tantara jereo nisy teo aloha inona ny voka ny zavatra nisy de aza manamafiatoka fa meteza hiova meteza andiny tena eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ka hiverina sy hitady an'Andriamanitra inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ravana mbola miantefa amintsika koa zany afatra zany ravana mahaiza makalesona mahaiza makalesona amin'ny zava-nisy fa zava-dehibe reny afahantsika manitsy ny ho avintsika angamba eo amin'ny ankonanao mety fisotro toka zao mihitsy nefa hitanao fa naharava ny tokantrano ray aman-dreninao de tsy mbola mahay makalesona tsika fa mbola iny ko tsika fa mbola miboboka toka ihany ko de mieritreritra vetsika hoe tsy avoataraha hoe manaranaka mihitsy le fisaraha-panambadiana ny zavatra efa nisy tsy nangalanao lesona fa ny zava-nisy ihany no ataony taranaka ty aoriana ary zany no antsoantso eto manao hoe mahaiza makalesona jerevo ny lasa anontany io ny zavatra efa nisy rehefa fantatra hoe tsy nety ty lalanyity ny zoran'ireo teo aloha aza mizotra makany amin'izany fa ny faharavana zay nisy tamin'ny teo aloha hiatra aminao koa zany raha tsy mitandriny ianao mahaiza makalesona amin'ny tantara ry havana Jesosy Kristy any amin'ny Luka 7:10 de nampianatra an'izany tamin'ny olona mihitsy nareo ny olona manko ny teny le Galiliana Jesosy nisy Galiliana zay tena natsiravina mihitsy nanaovan'ny Pilato azy fa naharoarony tamin'ny fatiny ny rany de hoy Jesosy hoe za de miteny aminareo fa raha tsy mahay makalesona nareo tsy tena hoe reny akory ny tena farany ratsy indrindra fa raha tsy mibepaky nareo izy de mbola ratsy lavitra no reny koa ny azo anareo mieritritra ozy le 7:10 lazy le anjaran'ny tilikambo to Siloama ozy izy ka maty reny ve ny tena ratsy indrindra ozy ratsy mibebaka koa nareo de ohatry reny koa ny afaranareo izy ary mety ho ratsy lavitra no ireny azy zany hoe mila mahay makalesona amin'ny zava-misy sika mila mahay makalesona amin'ny zava-misy sika ary mandray lesona sy manitsy ny diantsika sy ny fiainantsika ao anaty zany zany anie ravana ny antony isindreo tantaritro anatin'ny baiboly reo ahafahantsika mandray lesona manitsy ny diantsika sy ny fiainantsika rehetra fantatrao tsara fa faharavanany fahafambarakany no iafarany zany atao hoe fijangajangany zany ary efa hitanao zany tamin'ny tantaram-piainan'Rianina sy Rianina sy Rianina manodidina na tamin'ny tao ampiasana fotsiny ihany azy hitanao tamin'ny olona maro zany de tsy mahay makalesona ny amin'izany ve ianao fa de mbola iny koa mbola manao tahaka ny nataony ny hafa ihany aza mana mahafiatoka aza mana mahafiatoka ry havana fa meteza hibebaka meteza hiova meteza hanompo an'Andriamanitra meteza hiala amin'ny faharatsiana isika ny fanimpoatsampy ane ka mitondra faharavany hitatsika manko zany eto zao zany zao naharava ny fanjakana atsimo avaratra azafady ary mbola harava koa ny fanjakana atsimo aty aorindrina kely tena naseho an'Andriamanitra zany fa mahasarotiny azy ny fanimpoatsampy ambarany baiboly ray manontolo ane zany mila mahay makalesona amin'izany tsika malagasy ananantsika voasoratra amin'ny raza teny razantsika ane ny baiboly aza manahaka ny fanaon'ireo razantsika isika izay nanompo sampy nandeha tamin'ny karazana doany sy ny toy zao nefa aiza moa ny hafarantsika aiza ny hafaran'ny firenena
raha ny fanompona ny maty ve no tena zava-dehibe tsy ny kamboty ve nefa lasa lavitra indrindra de mbola hanaraka nyzany ve ny taranaka ty aorina ianao mijoroa tahaka ny Ezeka mahay makalesona amin'ny tantara zay tsy mahavoana intsony zany zay rehetrarehetra fantatra fa tsy nety nataon'ny razana ialanay zany fa averizana mandrakizay anery avana no ambadiky ny fahotany raha tsy mahay makalesona isika fa mbola mitoy miziry ao anatin'ny faharatsiana ihany ho very mandrakizay tena fahaverizana mandrakizay ane zany ary zany no antsoantso ny Ezeka eto ary antsoantso atao amin'ny fiangonana koa amin'izao andro ankehitriny zao miverena amin'ny fanompoana an'Andriamanitra miala amin'ny fanompoan-tsampy mahaiza makalesona amin'ny zava-nisy teo amin'ny tantara jerevo ny tantara amin'ny Madagasikara dia ho hitanao ny vokatry ny atao hoe fanompoan-tsampy fa hatramin'izao tsika mbola mibaby azy any ary mbola mirongatra indray ary amin'izao fotoana izao ny fanompoan-tsampy dia mbola asa mbola inona mbola andrasantsika ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ry havana te izao manahoana ianao manahaka ny razanao ihany ve manamafo sy manamafiatoka sa tena taranaka vaovao taranaka miova taranaka miavao mifoa mitaonanao ary havana amin'ity an'io ty miantso anao ny tompo meteza iova ary io tsy mora miala amin'ny mahazatra fa ngatao ny herin'ny fanahy masina ny mianao ny fahasahiana dia ho vitanao zay vitany Ezeka fahiny fa ny famarinana farany zay hitantsika eto dia izao hoe amindra fo ary tsy iamboanareo Jehova raha miverina aminy ianareo ho Ezeka mpanjaka tamin'ny vahoaka sy ny Joda tamin'ny vahoaka ny Joda sy ny Israely amindra fo ary tsy iamboanareo Jehova raha miverina aminy ianareo ho Ezeka mpanjaka tamin'ny vahoaka ny Joda sy ny Israely hitantsika izany amin'ny 9:7 raha verina vakina tozy manao hoe fa raha miverina amin'ny Jehova ianareo dia azo famondram-po eo anatrehan'izay nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy fa miantra sy mamindra fo Jehova Andriamanitrareo ary tsy mba hiamboanareo izy raha hiverina aminy ianareo eto ravana dia hitantsika fa ny afatra moa zany dia tena miantefa amin'ilay fanjakana rava mihitsy dia ilay fanjakana Israely afatra feny fanantenana no amaranantsika azy eto hoy Ezeka hoe miverena fa raha miverinareo misy fanantenana ho anareo izy misy fanantenana ho anareo izy raha miverina manompo an'Andriamanitra zany hoe miala amin'ny fanompoana razana fanompoana sampy fanompoana tsy manjary zay efa nitomponareo ka naravanareo io raha tena miala amin'io nareo izy fanantenana fa izao ho averin'Andriamanitra indray ny babo rehetrarehetra any ny zanakareo zay babo any lavitra any ho averin'Andriamanitra amin'ity tany ity indray izy ary tsy amboanareo Andriamanitra raha miverina sy mibebaka aminy ianareo izy fa miantra sy mamindra fo Jehova Andriamanitrareo zany ny teny izay nentin'ny Ezeka ho an'ireto olona reto inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany mbola antsoantso koa zany amin'izao fotoana izao ravana fa tsy mbola miova mbola misy fanantenana mbola misy fanantenana sy famondram-po amin'Andriamanitra raha miverina aminy isika lavokeloko angamba ianao be dehibe ny zavatra efa vitanao ary na ny sainao aza manameloka anao lavany amin'ny faharatsianao aza misalasala raha miverina ianao dia ho raisiny indray vonina mindra fo aminao Andriamanitra handray anao toy ilay zanak'Adaly izy fa efa ela ny andrasan'ny tompo anao raha miverina aminy ianao ka vonina hiala amin'io zavatra ratsy izay mamatotra anao io raha vonina hiala amin'io fanompoan-tsampy izay hitokianao io dia miteny aminao fa manana fanantenana lehibe ho anao Andriamanitra ary vonina nangana ny fiainanao indray izy angamba ny efa ela ianao tsy nandray fanasan'ny tompo intsony efa ela ianao tsy niditra am-piangonana eninao ihany ny lakilosym-piangonana isaky ny alahady minaonaona eo fa tohatra ny tsy rarahinao everinao toy ny mpiatsara velatsy daholo no molona mandeha mivavaka amin'ity an'io ty ianao tian'Andriamanitra iverina aminy matoanao mandray zao afatra zao antson'Andriamanitra aminao zao tsy amboanao izy na dia efa nitenteny foana azy ianao na dia efa nanendrika ny mpivavaka azy ianao tsy amboanao Jehova raha miverina aminy ianao ka mifony eo anatrehany marina amin'ity an'io ty angamba efa ela ianao ny tsy niasa mety mpanompon'Andriamanitra ianao dia efa ela ianao ny nangatsika miverena amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ry havana aza manompo vola aza variana amin'ny fanompoana vola
azavariana mirendrarendra n'izao fiainana zao fa miverena amin'ny fanontona an'Andriamanitra. Misy fanantenana ho anao ao amin'Andriamanitra, fanantenam-panavaozana, fanantenam-panarenana ny fiainanao. Rava io. Ary zany ny fanantenantsika ho an'ny firenena. Raha tena miverina amin'Andriamanitra ny malagasy, raha tena miverina amin'Andriamanitra ny malagasy, ho atsangan'Andriamanitra sy aorin'Andriamanitra indray zay rehefa rava. Hain'Andriamanitra tao any ry havana ny mampitombo ny volamena sy ny safirany ambanin'ny tany rehetra any. Hanomezany ny fahasoavany iray manontolo. Raha ohatra ka tena miverina aminy ny firenena. Ary marina foana ny teny izay ambara hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka, hitady ny tavaka ho iarala amin'ny ratsy fanaony, iaino azy any an-danitra ao izy, hamela ny elony ao, ary anasitrana ny taniny ao. Tena tian'Andriamanitra hositranina ny tanitsika. Fa izao mila miverina amin'Andriamanitra sika, miala amin'ny ratsy fanaony. Ary na dia ireo olona misionera tonga teto aza, dia efa nanao ny hira mba afaka manao hoe Jehovah tomponao, taio sy atsaraonao sinay. Mba ho fony ny taninay ozy ny sampiny. Hatramin'izao, raonjato taona teorina ny idiran'ny filazantsara, mbola tsy fony ny malagasy any ny fanompoatsampy. Entiny hatraty ampitan-dranomasina zany. Entiny hatraty ampitan-dranomasina zany. Mila fitory filazantsara maro tena mijoro, hanohitra sy hitoriny amin'izany sika, mba hahafahana mamonjy sy manafaka ny firenena. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao. Tena vonina mindra fo antsika amin'Andriamanitra. Inona manakana anao tsy hiverina aminy? Inona mampisalasala anao? Mitaona anao ry havana, anio, mety iza hiverina amin'Andriamanitra. Fa raha miverina anao izy teo raisiko indray. Ary efa nambaran'Andriamanitra anie zany, raha maiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy, ka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona 1:7. Vonina mindra fo aminao Andriamanitra. Anangana indray efa rava izy, ameny famindrapony aminao izy, tsy amboanao izy raha miverina amin'ny marina ianao. Dia angatao ny fanahy masina hitarika antsika hiverina amin'Andriamanitra, fa indraindray tsika tsy te hiala amin'ny efa hita fa toerana tsy manjary sady ratsy io fa mbola tsy te hiala ao ihany. Angatao ny fanahy masina hoe mba tao miao fanahy masinao. Hiverina tanteraka ao amin'ny lalana marina izay makany amin'ny fiainana. Raha fitinina ary zay rehetra voalaza teo ravana dia hitantsika teo fa voalohany, miantso any Joda sy Israely hiverina amin'ny Jehovah ny mpanjaka Ezekia. Ianao koa ry havana, raha manana fahefana ianao, ampiasao zany hitaomana ny olona hivavaka, ho hitanao ny valim-pitianao any an-danitra. Fa tsy tonga ho azy amin'ny toerana misy fahefana io ianao, fa misy antony matoa ianao tafiditra eo. Ny faharoa, aza manahaka ny razanareo izay nanamafy atoka sy ny vadika, ka ny faizin'i Jehovah hoy Ezekia tamin'ny vahoaka ny Joda sy ny Israely. Tandremo hoe, mila mahay mandiny tena isika dia mandray lesona ny amin'izay tantara efa nisy, fa izay niatra tamin'ny hafa, mety hiatra amintsika koa raha tsy mibebaka isika. Ary ny farany, amindra fo sy tsy amboanareo Jehovah raha miverina aminy ianareo, hoy Ezekia mpanjaka tamin'ny vahoaka ny Joda sy ny Israely. Tena mamindra fo Andriamanitra ry havana. Matoa mbola tonga aminao zao afatra zao dia mbola fotoana ny famindram-po zao, mbola fanatitra, famindram-po no sitraka ozy izy, fa tsy fanatitra latsatra. Tsy tonga iantso ny marina izy, fa ny mpanota hibebaka. Mbola vanim-potoana ny famindram-po zao, fa tsy mbola vanim-potoana ny fitsarana. Meteza ary hibebaka, aza mana mafy ny fonao, fa aoka ho fonjena zao anio izao. Ho an'Andriamanitra ry rano voninahitra. Amen.